fampiroboroboana sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny fampianarana ambony dia tsy maintsy mitodika amin'izay lafiny anankiray izay raha toka tiana ny hisina fampandrosoana ny ainga avy amin'ny fampianarana ambony sy ny fanofanana. Ny zava-dehibe dia ny fampiarana ny vokatry ny fianarana sy fikarohana natao hoentina mampiroborobo ny lafiny ara-toekarena, eo amin'ny lafiny famoronana asa, eo amin'ny lafiny famokarana mba ho an'ny mpanjifa na ho an'ny vahoaka ihany koa. Ny sekoly ambony tahaka ny Institut supérieur de technologie d'Ambositra dia mioro-potitra amin'izay fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra izay. Zany hoe ny fikarohana tsy any anatin'ny biblioteky, ao anatin'ny boky na any anatin'ny toerana fametrahana n'ireny boky na mémoire na teza ireny, fa tena ampiarina tokoa ka ahazoana vokatra. Resaka mangahazo no ho resahana eto. Betsaka ny zavatra azo atao amin'io, fa ity ho jerentsika ety dia ny ainga tamin'ny fikarohana natao dia mamokatra zavatra anankiray izay azo aroso eny amintsena. Miarabantsika fijery ny televiziona malagasy ary anasananao ny fandahara. Efa nisy ny fotoana teto amin'ny fandaharana iresantsika mikasika mangahazo raha tsaronao fijery dia ny famokarana voka-pikarohana, famokarana mangahazo, fiarovana mangahazo amin'ny aretina niarahana tamin'ny fofifa tamin'izay fotoana izay. Fa anio kosa dia mangahazo efa vokatra zany ho resantsika eto. Mangahazo efa vokatra ka avadika mba ho lasa mofo angamba zany no ilazana anazy, na zavatra anankiray ara-pahasalamana. Tsy dia tena le mofo mangahazo fa hitatsika araka an'izay, fa misy fikarohana natao tao dia mamokatra. Eto manoloana antsika reto ity tsy lasy ity koa fa mangahazo zao. Ahoana ny lalana nahatongavana amin'izao? Nga zany rehefa avy voasana dia ampiasaina fikisana an'ity fitaovana ity grapy dia mahazo an'izao tsika lazaina hoe tsy lasitsika ohatr'izao zany tena rapy izy dia rehefa azo io dia tapy amin'ny masono amizay fa alomana rano izy. Ny antony alomana rano misy antony lehibe ara-pahasalamana satria mangahazo misy an'le sianura dia rehefa alona rano izy dia mifena ny tany zay sianura zay. Ny sianura zany dia hoe mahdécalcifé mahdécalcifé. Dia akoatran'izay rehefa atapy izy na masondra na ao anaty déshydrateur dia mientona. Mientona iny kombona manala an'le sianura anatin'le mangahazo. Azo antoka kokoa ara-pahasalamana koa zany ny mangahazo maina mihoatran'ny mangahazo mbola be. Dia ity anankiray ity fécule anaty vola zany le mangahazo. Le rano nandomana azy tsy atsika dia mbola misy an'izao tavelany ambany. Ilaina ny tavoahangy, ilaina zany fikarakarana le zavatra hitatsika manaraka rehefa avy eo. Dia izy tsy dia tena hoe mofo fotsiny vita amin'ny mangahazo fa zavatra aseho antsika io zany resaka fatina n'oly vita amin'ny mangahazo. Dia ny anankiray mofo dipaina vita amin'ny mangahazo. Rehefa maina izy zany indray andro izy dia maina na azona zavatra ohatran'ireto dia inona no atao manaraka? Ny atao manaraka jerentsika rehefa avy eo fa ankoatra le masoandro misy afaka mampiasa déshydrateur koa tsika. Mitrokana rano misy okarana rano izy dia atao anatin'ity appareil ity le mangahazo. Yes, amin'ity indray izy eo amin'ny adiny fito eo dia vita. Azo amboarina iriny température sy ny fotoana izay anazana azy atao anatiny ato. Zao dimy dimampolo degré zany misy tena mafana loatra zany. Ny raha ohatra hoe kajina ny vitamine na fampiasana an'ireny mahatsara fampiasana an'ireo fitaovana atao dia eo amin'ny 20 degré eo no température atao
tsy manala ny siny eo tsy anaty. manala ny siny eo anaty zay. Eto zany le mangahazo vonona ny hototoina raha tsy ahivina dia efa natapy izy reto natsika ny ranony dia rehefa avy eo ihany koa misy jerentsika teo hoe natao tao anatina lafaoro mitroka rano dia efa zao izy zany zao dia hototoina. Zany hoe ity zany manoto anazy dia aleo angamba andranantsika hototoina hoe ho lasa vovoka zany. Afaka atao kelikely na felina ty mivavaka izy maniny rehefa vita viatra izy a dia tsy mila satria matanjaka be le machine dia tsy mila sivana tena izy izy tena manefa be iny zany izy zao lasa efa lasa ina moa zany zao izy lafarina mangahazo lafarina mangahazo farine de manioc lafarina mangahazo ohatr' zao zany malemy tsara dia ity am'izay avy eo no azo avadika am'izay am'izay itiavana azy hoe transformena lasa mofo na zavatra hafa zay inona sy nazy no patansoa telo ohatra ny tena hoe ty manoloana antsika ty zao ohatra dia paty na noia koa ny fiteny azy vita amin'ny mangahazo toy amin'ny paty vita amin'ny lafarina reky fa mangahazo ny anaovana azy azo naovana lasopy io zany azo anaovana misao azy anaovana lasopy rehefa manao an'ity ndraiky avy ty vovoky ty any zany io dia misy fanarapiarahana aminy mba azonan'le izy izy zao tanamaina atao le machine le fanamainana teo dia mahazatra mitareko zay no fambarana aminazy ao anatin'ny lafaoro tena hoe anaovy misao miny misao mangahazo na ohatr'izany zany tsy paty izy tsinaka dia koatrany fantanena teo hoe ansaorona telo dia eo koa ny mofo dipaina izay hitantsika rehefa avy eo hoterentsika izay mofo dipaina zay rehefa avy eo fa ity aloha zany rehefa hitantsika hoe paty vita amin'ny mangahazo. Nanaitantsika teo le fisiny ty hoe paty izay azo anaovana lasopy azo anaovana misao araka ny voalaza teo fa hiverenantsika kely hoe ahoana ny ahatongava nyity lafarinina ity ho lasa ohatran'ity araka ny voalaza teo aloha zany hoe tsy misy gluten ao anatin'ny lafarina mangahazo dia izay masarotra ny famolavolana azy ho lasa paty dia tsy maintsy mitady zany tsika fomba hanoloana an'izay gluten zay dia isan'ny voalohany indrindra moa zany ampiasainantsika am'izay ny atody izay mampitambatra ny tany nefa tsy ampy zay mampiasa zany tsika le atao hoe hydrocoloïde naturel izay ahafahantsika manampy an'le atody manambatra n'ity paty ity dia rehefa ampiarahana zany ny atody sy ny hydrocoloïde miaraka amin'ny rano dia mahazo paty mamasipasika eto izao tsika mamasipasika raha zao sao dia tsy hitambatra ny raha jery satria mamasipasika paritaksitaka dia misy fikarakarana manokana atao nefa rehefa avy eo zany hoe omena izay fepetra ilailay hydrocoloïde mampitambatra n'le paty zany no tadiavinao dia rehefa feninao zay fepetra zay dia afaka mahazo paty sopola tsara izy zao ohatran'ny fingotra na ohatran'ny fingotra lasa elastika dia ty am'izay no ahodina amina machine paty rehefa avy eo am'izay dia mivoaka ohatran'ny lafarina rehetrarehetra reny sa sopy izy zao fa ohatran'ny
atao ohatrany ainy paty ohatrany fanaovana paty regny lasa sopy toy mihitsy izy fa tsy le miparasaka ohatra zao dia rehefa ohatra zao izy a dia afaka atao ohatrany patina rehetrarehetra reny amin'izay dia azonany patitakan'izao. Ity zany aloha zany rehefa voafono ilay paty teo lay vita amin'ny mangahazo averina hoe tahaka ny paty rehetra vita amin'ny lafarina reny azo anaovana lasopy azo anaovana misao ity paty avy amin'ny mangahazo ity tahaka an'izao izy rehefa atao anaty ambalazy. Zany izy zao tsy tapaka mihitsy ny sopy. Dia 10 minitra ihany izy zany no anatin'ny rano bakeo. Amila samina fana la misi mama ira.